Nuni faswavana. Ninja puno papau bisa marai. Sereta natona. Sibo tanisa. Tôi sốt ra tục gì kìa, tôi sốt ra tục gì. Biết gì cái đây. Asa ra tua vav ni fio não. Tu po mi sốt ra nào ra. Sita vita yan at sapat sureta naton. Faizau siya now. Satizana ni azana ni now. Ransana kusnya santano kuzis dioka watit kian. Sereu sai na tontum. Fanrai santum puatana na ni fiai na nau ni zana kau. Siptat na ina siam nawis. Fankastan fisoran. Bocike tu raizan fanat raizan. Do versi kanyam ni sod ni fankastan aret. Zanya tukavat siya eto ang timaraiti. Soda te sosyo. Isota nawa. Isota tumpo. Serita na tono. Si Zembula tono. Sadrato ni tanan on dotot siya vava karisan yung softo na isawa. Dovat siya vava kaisan. Foi dita tera camina Ifi irizana ratiana misi diolana kefoniana masikiani fakapana isawarufana Isanandru autantanana Tikutuku nifamuzena Ela neisa ritupo Simiu va nifamu zena Foi dita tera camina Nifi te irizana ratiyama Kuatiri suatranya tupo utunganya tanto funina nao Utungani yang danita funina Raisu renitanaku Tari uang bau tujasu Ela Yeisa ritupo Simiu fa nifamu
tena Voitita tera kamina sana Aleluia. Kami maspera na siya. Aleluia. Anjamani trup, Asanja trup, Yanau pansakaku, Niabona, Niluasa, Lava maniri enyansa, Ilanisha, Sinitani, Ulevuna Bukujani, Piano like situ, Numarisha, Vertican and in Voluana, Totik and Puticaret. Yanau Tumpuo, Anjamani Trup, Asanja Trup, Yanau Pansakaku, Niabona, Niluasa, Lava maniri enyansa, Ilanisha, Sinitani, Ulevuna Bukujani, Piano like situ, Numarisha, Sariri, Kenau Zero Pao. Fasala Injinja now, Zero Pao. Manudinina, la seja pianiana na. Yeri reja eu antanana. Wata pijua janimu ninaija. Panza tani panza piana buku. Lajana kau nuvelu natu ampuku. Izaba manen kuzawa temtera siman me punata n'Andriamanitra voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany zava-maneno midera n'Andriamanitra izany. Anjarako sy anjaranao indray zao no idera n'Andriamanitra amin'ny andiny ny faharoa sainsainy tsara hoe derainay ianao ry avy indrindra o nitady aho fa tsy nisy toanao. Halleluia. Derainay ianao avy indrindra o nitady aho fa tsisy toanao. Pamindrafo sy be fity izy ilay tompo mpamonjy natolony ny zanany ho antsika Jesosy Kristy. Ianao lay tsito no maharitra odory matsara indrindra anao Jehova o. Tiako ny tsy sarotra ny anaranao. Nianjely rehetra mankalazanao. Manodidina lay seza fiariananao. Hery rehetra eo an-tanànao.
Aleluia! Aleluia! Terao Andriamanitra, noho ny famonjena lehibe izay nataony ho antsika. Aleluia! Iainy Kristy Tompo. Taontsika ampity ampatanana izany. Raborabo amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy isika. Izany no mampifaly antsika, mahatonga antsika ite-tanana nanavitra antsika Jesosy. Voavidy aho kanefa tsy taminy volamena na volafotsy koa. Fa ny rany Jesosy tao Kalvary no nanavotra sy nanapaka. Nasandratra ny azo uhitany rehetra, itondra ny zanak'ondry ho faty tao Kalvary. Voavidy aho kanefa tsy taminy volamena na volafotsy koa. Fa ny rany Jesosy tao Kalvary no nanavotra sy nanapaka. Izao no fitiavany matimba ho aide, nataony fiandrianany nifidiny eo Kalvary. Voavidy aho kanefa tsy taminy volamena na volafotsy koa. Fa ny rany Jesosy tao Kalvary no nanavotra sy nanapaka. Mumbami si malala iasa ubidini, faniani panzaka nunamunzena niveri. Voavidy aho kanefa tsy taminy volamena na volafotsy koa. Fa ny rany Jesosy tao Kalvary no nanavotra sy nanapaka. Aleluia! Aleluia! Vahiny sy virenireny tao anatiny utautalo, no nihitany Jesosy anefa. Teny modino maminy. Raha sitraka ao dia sandrato amin'Andriamanitra ny tananao misy nandininy. Teny toko fahasoavana sy fahamindrapo no anaraka minaroko.
taloha dia ny toerana nataon'i Jesosy ho anao ankehitriny ataoko feno fisaorana an'Andriamanitra ianao amin'izany. Mamelomelo ny fanaiko mampahery isan'andro mitondra eo amorony rano izafiala sasatry ele toko fasoavana sy fahamindrapo no ana rakaminya noko ele toko fasoavana sy fahamindrapo no ana rakaminya noko. Ataovy amponona sy fatrikina ny andininy fahatelo. Ariramamaky loasa alokiny fampatesana teny tanany no itondra utudisua wanjaruni ele tuku pasuavana sifa aminapu nuana rakaminya duku ele tuku pasuavana sifa aminapu nuana rakaminya duku. Duku pasuavana sifa aminapu nuana rakaminya duku nuana rakaminya duku nuana rakaminya duku. Aleluia, aleluia. Sara miakatra simkotana azakivy na mitokona aoka vonona ny saina fa izany no lalan-danitra. Aleluia. Ny andininy faharoa dia mampiseho ny fandresena lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Davida tamin'ny ady tamin'ny Goliaty. Fito amby roapolo. Ataontsika am-pitiavan-tanana, ataontsika am-pifaliana, fanantenana, amakivaky amin'ny herinandro vaovao ty ianao mandrosoa amin'ny anaran'i Jesosy ny ady tsy natao ampiembry. Tonga dia alefa nitehaka. Ataovy mafimafy kokoa nitehaka ho an'i Jesosy.
feno ny fanahy masina tsy maintsy misy ary ety an-tany zany tsy atao ampemotra Satana raha andravanao no tanjony fa ianao mpino manam-pinona mijoro olombo avonjy reo zanatsy pikadeny ady nikendrenao vononanao mino fawabadiky satosy ufitavani sandratanao tulai sabatry Goliata izay nandre senitavita kumayereza si matanta tanuni finuna itumanda si salasala si Erika nareraka bula manezika sosiadi no bandininda patolombelo na siniuza azuni rete ni fikasani akufenu ni fadai masina simati misiade diatani dani tatawa pemuta Sanga da isika dia avertika pitsanganana ny andino faharoa aoka ianao la pino manam-ponona mijoro olom-bovony disopaky amenatry satana raha ny andravanao no tanjony fa ianao pino manam-pinona mijoro olombo avonjy reo zavona sy pikadeny any nikendrena vononanao mino fawabadiky Jesosy ufitaovany sandratanao tulai sabatry Goliata izay nandre senitavita kumayereza si matanda tanuni finuna itumanda si salasala si Erika nareraka bula manezika se sosiadi no bandininda patolombelo masiniuza azuni rete ni fikasani akufenu ni fadai masina simati misiade diantani yani tatawa pemutra mavatsika amizao fotoana izao sady anomana ny fotsika ihany no ny tenin'Andriamanitra akamba ianao la pino manam-ponona angataka manokana amin'Andriamanitra atsika amizao fotoana izao tombo ampitombo ny fonoko zao lalan-danitra izao mila finoana mila fahatokina n'Andriamanitra mila faharezana tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany fa isika tanora ihany koa ianao zanakalahy ianao zanakabavy ianao ankizy mila manana finoana an Jesosy Kristy ako tafiditra ao am-pona mihitsy ny finoana an Jesosy aoka atoky an'Andriamanitra ianao mila matoky an'Andriamanitra isika mila mibandina an Jesosy isika eo amin'ny fiainatsika mivavay ianao am'izao fotoana izao raha vao tsy manam-pinoana ianao dia matahotra raha vao tsy manam-pinoana dia milentika raha vao tsy manam-pinoana dia matahotra ary toa te hemotra toa tsy te handroso intsony eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa ny finoana nahafahantsika mbola mitoetra ary mandroso hatrany ary ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Efa le miara-banao indray ry raha lasiana bavy
tonga eto amin'ity fotoana alahady ity dia faly miaraba antsika rehetra, faly miaraba ny mpanompon'Andriamanitra izay tonga eto ary hitondra ny afatr'Andriamanitra ao aminareo. Ankeo dia niteny tamin'ny pasteur efa tsy nomaly hoe zaho mba te hiaino anao. Ka araka izany fohifohy ny toroteniko. Mety amin'izany ve ianao sa tsy mety? Fohifohy ny toroteniko kanefa kosa hoezahako ho fenoana izay mety rezima ilainao amin'ny toriteny. Dia irao ny tompo-ry-havana. Dia afatra niopana indrindra manomboka tamin'ny ankizy ny tanora. Io koa ny lehibe izay efa manana asa sy ny hetsika maro samihafa izay ataony. Ny afatr'Andriamanitra izay hoentiko aminao. Maka teny avy hatrany tsika ao amin'ny ohabolana 520 andininy 13. Hiezaka hiteny milamina tsara aminao aho satria fampianarana fohy no entiko aminao amin'izao fotoana izao. Ohabolana 520 andininy 13. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho tafatoetra ny hevitrao. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho tafatoetra ny hevitrao. Mbola hamaky teny koa tsika. Ao amin'ny Joba 2:20 dia ny andininy 7:20. Joba 2:20 andininy 7:20. Mbola ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka aminy ianao dia hiaino anao izy ary anefa ny voadinao ianao. Ary koa raha hikasa anao zavatra ianao dia ho tanterahany aminao izany ary anirapiratra eo amin'ny lalanao ny mazava. Anisan'ny zavatra tena hoentiko aminao dia mikasika ny amin'ny hoe Andriamanitra manampy anao amin'ny zavatra rehetra ataonao, indrindra ny asanao. Tsarovy raha lasanabavy fa isika dia nametrahan'Andriamanitra singa ao anatitsika mba ho tonga lehilahy sy vehivavy afaka hanao zavatra tsara. Izany hoe afaka hamorona mihitsy aza. Ohatra, tanora mamorona asa. Tsisy amainina mafy izany tsy tanora. Mahavita. Be dia be ny manao zavatra izao fa tsy tanteraka. Misy io karazan'olona ny zavatra ataony rehetra potika daholo, rava, tsy lasa lavitra. Fa amin'ity maraina ity hivavaka tsika rehefa avy eo dia ho zahanao toetra hoe manahoana ny asan'ny tanako manomboka izao. Josefa dia voamariky ny tompony fa izay rehetra nataony tanany dia naambinina avokoa. Dia irao ny tompo-ry-havana. Iza mba teo ambinina ny ataony tanany rehetra dia noforonina isika hanao asa tsara. Izany hoe Andriamanitra izany manamboatra antsika hanao asa tsara. Ka na inona ataonao dia mandresy lahatra daholo.
Zay ngeny tsy mahatafavoaka olona betsaka zao. Be dia be ny olona tsy tafavoaka satria tsy ambinina amin'ny zavatra ataony, tsy tahiana amin'ny zavatra ataony. Fa afatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity marain'ity. Voalohany dia zao ho ambinina amin'ny ataony tananao anie ianao. Amen. Amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa andininy fahafolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay notendren'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika amin'izany. Ino no namoronana antsika? Anao asa tsara. Azonao tsara re zany. Manomboka izao zany ho tahiana ny tananao. Zay ataonao rehetra ny ho tahiana avokoa. Azao anefa ny zavatra anankitelo zay ahatonga anao ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Misy zavatra anankitelo izay tokony ao anatinao halavorary ny zavatra rehetra ataonao. Fa tsy fananana an'izany tompoko dia mahatonga anao mpanao kitoto, mahatonga anao manao raina azy, mahatonga anao tsy tafavoaka amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ka rehetra zavatra telo hoe tena zavatra important mihitsy eo amin'ny fiainana, na amin'ny lafiny ara-panahy zany, na amin'ny lafiny ara-nofo. Voalohany, mba hahatonga azy ianao hanao asa tsara, voalohany dia tokony hanana fahendrena. Dia rao ny tompo ry havana. Faharoa dia tokony hanana fahaiza-manao. Amen. Ary fahatelo dia tokony hanana fahitsipò. Ho azavaiko fohy aminao ny mahamarina an'izany zavatra izany. Voalohany fahendrena. Tsy misy olona havita zavatra tsara tsy manana fahendrena. Amin'ny ohabolana toko fahaefatra andininy fahadimy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fahazadinoina na emorana ny teny alokon'ny valako. Ao amin'ny Salamo fahaefatra amby zato, andininy fahaefatra amby roapolo, dia hoy ny tenin'Andriamanitra: endreny hamaroany ny asanao Jehovah, fahendrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny arenao ny tany. Satria no androandiny tsoratra masina mivaky itsika reo. Aza mieritreritra ianao fa havita zavatra tsara amin'ny tananao io raha tsy manam-pahendrena. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra zay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka. Satria anisan'ny fototry ny fahombiazana ny fananana fahendrena. Mafimafy ny aleloia. Fananana fahendrena. Rehefa tsy manam-pahendrena ny olona dia tsy lasa lavitra amin'ny zavatra ataony. Izany ry tanora, aza mianatra ny hafa manao adaladala, aza manao adaladala ozy ny tenin'Andriamanitra, manana fahendrena. Fa amin'ny fahendrena no hamitana zavatra. Andriamanitra nanao fahendrena ho voalohany zavatra nataony. Ny lohany nanaovany zavatra dia niantso ny fahendrena izy aloha. Halleluja. Amin'ity zavatra ataoko ity dia misy fahendrena ty. Fa jereo fa ny fiainan'ny olona tsy endry mikorotana. Fiainan'ny olona tsy endry simba. Fiainan'ny olona tsy endry dia ravo, tsy ambinina. Zany ny fiainan'ny olona tsy endry.
Faharoa, mahaiza manao. Io fahaiza manao io ry havana, indraindray misy hoe vokatry ny fianarana natao. Fa io fahaiza manao izay resahako aminao io dia le fahaiza manao avy amin'Andriamanitra. Dia reo ny tompo ry havana, izay ataony rehetra ozy dia ambinina avokoa. Aleloia. Move mba tsy ilainao ve zany zavatra zany? Ianao mandalo fahasahiranana, ianao anaty olana, mila mahay manao zavatra ianao, manana fahaiza manao ianao. Ao amin'ny Deutéronomie 7:27. Deutéronomie 7:27. Koa tandremo tenin'izao fanekena izao, ka atao zany mba ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Amen. Ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao. Tsara lasa anabavy dia mivavaka. Inona moa mba ataoko? Mitory teny. Dia mba ho ambinina koa mitory teniko. Amen. Ahoana mipirofo fa ambinina mitory teniko, misy impact any amin'ny fiainanao ilay izy. Misy fitraikany any aminao ilay izy. Ary mba ho hitam-bavaka izay mpanompon'Andriamanitra, mba ny zavatra ataonay misy fitraikany any aminao. Amen. Mpanompon'Andriamanitra samy manana ny fanomezam-pahasoavana. Fa zao ny zavatra teneniko aminao. Amin'ny anjara fahasoavana nomen'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra amin'ny pasteur Isaia, nomen'Andriamanitra ny rehetra pasteur anankiroa rehetra. Dia misy impact ao amin'ny fiangonana ilay izy. Dia reo ny tompo raha lasa anabavy. Izay nge no ampianarana antsika. Hanaja ny fahasoavana isan-karazany izay misy. Za zao dia niteny tamin'ny pasteur Isaia hoe zao mbo te hiaino anao. Aleloia. Hitory teny an'izy rehefa avy eo. Dia reo ny tompo raha lasa anabavy. Zao ahiaino. Tany nino koa tany Ambomanga, dia zaho hanao tory teny fo kely. Tsy hoe tereko kosa, fa nangatahako. Ny tompo mba omeo tory teny fo kely aho. Mba henoko amin'ny pasteur Isaia. Dia reo ny tompo raha lasa anabavy. Mahaiza manaja fahavoazan'ny fiangonana ange amin'izao fotoana izao, tsy mahay miaino e. Mba misy tombontsoa tokony ho raisina, misy zavatra tokony ho raisina, aza manao tsinitsinina ny hafa ianao, aza manilikilika ny hafa ianao, fa ny fahaizanao miaina no ahitanao fahombiazana eo amin'ny fiainana. Dia reo ny tompo raha lasa anabavy. Ao amin'ny Salamo 1:7. Efa kely sisa fa maika hiaino amin'ny pasteur Isaia antsika. Aleloia. Salamo 1:7. Dia tahaka ny hazo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy malazo. Ary izay ataony rehetra ambinina avokoa. Mba tianao ve zany raha lasa anabavy? Ianao mamokatra foana. Fa ahoana moa zany ary tsisy vo, mandravina fotsiny. Mba ho tahian'Andriamanitra ny antsika menakamo. Mba misy vokatra azo tazana. Mba misy zavatra azo raisina eo amin'ny fiainantsika. Dia reo ny tompo raha lasa anabavy. Ho tahiany tompo ane izao tory teniko izao. Ka mba ho ambinina ny tanora rehetra. Anao tsy mahita asa, manaova orinasa. Fa zany ange ny namoronan'Andriamanitra antsika. Hamorona asa tsara. Manao création mihitsy zany. Aleloia. Iza mba te hamorona. Tsy miankina amin'ny vola, tsy miankina amin'ny falanana, fa misy zavatra ampidirina fotsiny, installena ao anatinao. Installena ao anatinao ny fahendrena,
instalenao anatinao ny fahaiza-manao, tonga dia mihetsika ianao dia ombanao Andriamanitra. Dia ireo ny tompo-ry-havana. Josany dia nampahireziny, andraikitra goavana no raisiny. Dia hoy ny teniny, aoka tsy hiala ho vavanao ty tokony lalàna, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao azy. Fa raha manao an'izany ianao dia ho ambinina sady lavorary amin'izay rehetra alehanao. Ka tsy hisy olona be taraina tsony, tsy hisy mpangatangataka tsony, fa mpanome. Tovy mafy ny amen. Iza mba te ame? Tsika mila manao défi. Fa le toe-tsaina mihitsy mahatonga ny mpangataka io. Zay mivady a, dia tsy mba nitaiza ny tenanay nangataka, fa mpanome. Ary zay a, tena mitory fahatsapana aminao aho. Zay koa dia namorona zavatra. Avy aiza ny namorinana izany? Avy amin'Andriamanitra. Misy fiangonana, misy sekoly ho tahiny tompony ny fanaovana an'ity construction ity. Amen. Satria ho be manomboka izao ny mpanome noho ny mpangataka. Amen na pasteur. Manana fahasahiana hanome. Fa zany ny tena hoe défi ataontsika eo alohan'ny devoly. Alléluia. Fahitsy-po. Mila manana fahitsy-po tsika. Zany olona manao zavatra tsara zany, olona manana fo tsara zany, tsy manana fo hafahafa na miolakolaka fa mahitsy. Salamo fafito amby telopolo, andiny fafito amby telopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mario mahitsy, ka jereo marina, fa fiedanana ny fiafaran'izany olona izany. Halleluja. Ny olona mahitsy, ny olona hafahafa angeriavana, tsy mahay manao zavatra tsara. Tany amin'ny tanàna anankiray nitondrana fiangonana, dia namangy tany ny filoham-pirenena, dia nikabary izy, dia hoy izy ny tena, hitako fa tanàna be tsara velatsy ity tanàna ity. Vahoana ka e, tantely mitapoka, vata tantely a, fa tapohana, tsy mahay manao zavatra tsara mihitsy. Fampotehana sy fahasimbana zany raha lasaina bavy, ny tsy fahaizana manao zavatra tsara. Voka iova isika, oka hanana fo vaovao, oka hanana fo mahitsy. Fa raha manana an'izany ianao, manomboka ao an-tranonao, renim-pianakaviana, ao mpikarakarana sakafo, ataovy tsara ny sakafo. Aza mamiteny, fa manao an'izay, nataoko tsotsotra tao ka, dia samy vita. Olona ohatran'ny tsy olom-bovonjy. Fa aoka ho fantatrao fa ny olona nandray famonjena amboarin'Andriamanitra mihitsy hanao asa tsara. Mila manao aleloia tsara ianao. Ny aleloia tsara miaraka amin'ny fananganan-tanana. Ay ve misy an'izany any aminao? Fa maninona kainona fenina izany? Sao dia manana faratsipo ianao, sao dia manana saina ratsy ianao, fa tsy mahavanona, tsy mahavita, tsy mahatanteraka manao zavatra ny olona manana saina ratsy sy fo ratsy. Tompo ovainy foko. Mahafinaritra ny fivoriana ao amin'ny fivorian'ny olom-bovony sy nandray famonjena, olona niova fo marina. Rehefa manao aleloia dia manao aleloia fo. Io ndray araha fa nafenina le tanana.
aza mampirina tanany zany e. Dia raha Andriamanitra zara lasiana bavy any amin'ny fivoriana tsy hitako. Tsy tiako ny olona mampiripiry tanana. Any amin'ny zavatra hafa, any ny tanana. Sasany any amin'ny baolina, any ny tanana. Fa ato tsy mahovoka. Satria raha vao mbola misy zavatra hafahafa zany ao anatinao ao, tsy mivoaka ilay zavatra tsara. Marina anie zany raha lasiana bavy. Ka reo zavatra telo eo zany. Fanahy masina anie mahatanteraka anao an'izany zavatra zany. Vavakontsika dia fanahy masina. Fa rehefa mivoaka ilay hoe asa tsara, dia inona ny zavatra misy? Mahatonga ny olona ankalaza an'Andriamanitra ny asa tsara ataonao. Tsy mba tianao ve hoe mankalaza an'Andriamanitra ny olona noho ny ataonao? Aiza ilay tanana? Halleloja. Zany zana atao korondrana na ianao anao halleloja miaraka amin'ny fanangana tanana na avelao mihitsy. Fa rehefa hoe misokatra ny vava miaraka amin'ny tanana. Halleloja. Zany mihitsy ilay izy zany satria mila avoaka ny zavatra tsara. Aza piripirima ny tananao. Tenenao amin'eo akaikiny aza mba piripirima ny tananao e. Halleloja. Ao Matitoko 5:5-7. Matitoko 5:5-7. Aoka zava eo mason'ny olona ny toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany ny asa tsara ataonareo. Ka kalazany ny rainareo izay any an-tany. Jereo tsara. Rehefa manao tsara ianao, mankalaza an'Andriamanitra na ny jentilisa azy. Halleloja. Tsarovy tsara fa ny olona manao asa tsara koa dia manao soa. Manao asa soa. Asan'ny apôstôly toko 5:5-7. Ary tanjopany izy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izay atao hoe Rahadika Dorcas, ary be ny asa soa tsy mifetrana izay nataon'izany vehivavy izany. Inona no mba nataonao? Ny Dorcas izany no nataony. Fa mba afaka manao soa ve ianao? Ny olona manana fahendrena, ny olona manana fahaiza-manao, ary ny olona manana fahitsim-po, afaka manao soa ny tanany. Halleloja. Ny olona manao asa tsara koa dia mitombo amin'ny fahasoavana. Misy fahasoavana ao anatiny. Korinthiana 2:7-9. Korinthiana 2:7-9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra ao aminareo, mba hanananareo ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Tsara io ve? Fahasoavana nge nanaovana anio. Aza mba manao amboletra zany. Ny olona le mpanao politika ratsy no manao soa amboletra. Nanaovana hoe amboletra dia izao. Amin'ny fotoanany fampelezan-kevitra iny ihany izy manao. Fa rehefa vita iny, tsy fantany intsony amin'ny arabanao aza. Izay ilay zavatra tsy vokatry ny fo. Azonareo? Hafa ihany ange ny olona voavonjy manao soa e. Tsy hoe vetivety, vonjy-travanandro, fa vonona foana manao soa amin'ny fotoana rehetrarehetra ny olom-bovonjy. Halleloja. Farany, ny olona manao asa tsara dia misy vokatra. Ahitana vokatra izy. Misy zavatra azo tazana eo amin'ny fiainanao. Afaka manampy ny hafa ianao. Afaka manohana ny asan'Andriamanitra ianao. Ary tsy voafetra mihitsy ny fonao satria efa novaina. Halleloja. Ny olona tsy liova fo, na dia fanohanany an'ity fiangonana ity aza, misy frein.
hitsaony isatra. Indraindray raha misety anao fa madama manakam-peo. Ary indraindray raha vehivavy aty anao mazoto mihetsi-po. Fa le lehilahy ratsy toetra. Hainao moa ny tantaran'ny Abigaila, vadiny izy moa Nabala. Mba mahagaga koa nge ireo olona tsara fanasa, tsara toetra, nanambady ratsy fanasa, ratsy toetra. Fa ahoana re zany? Ina ry namaimaika an'ity Abigaila ity anambady an'ity lehilahy ratsy toetra ity? Anazy zany. Fa soa ihany fa nanarina ny fiainany Andriamanitra. Zay ny tenenany aza mba manambady mady mpisotro toaka ry sera. Na mpivoaka sigara. Na olona ratsy fanahy ianao. Fa Abigaila dia nanao asa soa. Tena nanana zany zavatra ny. Ary zay ilay izy mitondra vokatra ny fanaovana asa tsara. Kolosiana toko 1:10 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mba andehananareo mendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Aleluia. Zany tokony ho hita atao amin'ny fiangonana. Hatramin'ny kely, ny tanora, lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, misy vokatra azo raisiny eo aminy. Mioto ny vokatra pasteur. Ianareo koa mioto ny vokatra. Ny ray aman-dreny mioto ny vokatra amin'ny zanaka. Fa tsy hoe olona malazolazo ny ray fiangonana. Aleluia aza tsy ataony. Ka noho izany, hivavaka tsika. Ao zay a? Azonao tsara ve izay afatra izay e? Ka miantso manokana ny tanora manatona. Mba ho tahian'Andriamanitra ny tanan'ny tanora rehetra. Manatona, vavaka ho anao izay sy pasteur Isaia. Dia hisy ny fanahy masina ny hikasika anao. Ny herin'Andriamanitra ny ahatonga anao hanana fahendrena, fahaiza manao, ary ahatonga ny tanora ho vokatra. Manomboka izao izay ataony tananao. Dia ao aorianan'izao vavaka izao. Teneny mihitsy eo amin'Andriamanitra, ty tanako ty Tompo. Amboary ahavita asa tsara. Ty tanako ty Tompo. Mba tsy tanana malaina, mpangatangataka fotsiny, fa tanana ho tahian'Andriamanitra. Tsanganarany tanora, mangataka amin'ny pasteur Isaia. Androso. Enganie, mba ho tahinao tokoa. Manatona ny tanora e, manatona, mandrosoetelona, ato ny lehilahy, ato ny vehivavy. Dia tonga dia asandrato ny tanan'izay te ho tahina, izay ataony tanany. Ho tahina ny tanorantsika. Mba hisy tanora atsangana orinasany, mba hisy tanora ho asandratr'Andriamanitra ny, mba hisy tanora ho ampiasain'Andriamanitra ny tanora amin'izao fotoana izao. Atsangano ampinola ny tananao ry tanora. Atsangano ampinola mba ho ambinina ny asanao. Hisy fanahy masina hirotsaka eo aminao. Itsika ny ampoterana koa hitsangana amin'izao fotoana izao. Asandrato amin'ny lanitra ny tananao. Enganie, eto ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eto ny fanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anova ny fiainanao, atonganao ho tanora ho ampiasain'Andriamanitra, ary ho fitaovana maranitra hamokatra. Mikiony tananao, arovanao amin'ny ratsia. Enganie, mba ho tahinao.
Raiso arany iosotr'Andriamanitra ary talora. Raiso falamasina izay tonga anao anam-pahendrena, anana fahaiza-manao, anana fahitsipò. Hotahian'Andriamanitra ny talora, hotahian'Andriamanitra ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe rehetra. Isielin'Andriamanitra hikasika anao amin'izao fotoana izao. Hamangy anao any falamasina, hamangy anao ny herin'Andriamanitra ary ny asan'ny devoly roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Jereo reto tanora reto Tompoandriamanitra, manaova fahagagana, manaova mirakle eo amin'ny fiainan'ny talora. Hotahina ny fianarana izy ireo, hotanira ny asa mandrarany, mba hamorona asa mihitsy. Jereo koa ny ray aman-dreny, alleluia. Lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny tokantranony ao mba ho ambinina. O Jesosy o, matoky anao ahafay anao ny asa eo aminay. Halleluja, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny ositr'Andriamanitra ary talora, asan-drato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa. Raiso ny ositr'Andriamanitra, ho fenona ny ositr'Andriamanitra ny izay ataony tananao. Ho tahian'Andriamanitra ny izay ataony tananao. Sambory ny ositr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Manomboka izao dia alova ny ataonao rehetra Andriamanitra. Hanao fahagagana eo aminao Andriamanitra. Amen dia amen zany. Halleluja, misaotra Tompo. Enganye mba ho tahinao tokoa, ka ho alalainao ny faritaniko, ary ho ameko ny tananao, arovanao amin'ny ratia. Enganye ka ho tahinao, engane ka ho tahinao. engane Ikaw anareo tanora mba iferina iny amin'ny toeranareo amin'izao fotoana izao. Tsika iny amin'ny toerana angatana mba azo toerana amin'izao fotoana izao. Gatana ny mpampianatra sokolata mba piditra ireo ankizy mandehandeha any ivelany. Mikiony tananao, warovanao aminy ratia. Engane ka ho tahinao. Aleluia. Tsy tsaratsaranyizany ve? Mpanetretena ny tsanganana manoloana an'ireto mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny raha mitaona dia zoky izy amin'ny asa fanompoana dia mbola zoky izy ary dia fanetretena ny tsanganana eto. Aleluia. Te haino aho izy izay mihitsy ny tena vao maika mampatahotra tompoko raha tsy ny teny an'izay izy dia koa matoky ny fahasoavan'i Jesosy itsika. Voalohany indrindra dia faly ny tenako mandray ary mampiatrano an'ireo rahalahy sy anabavy izay afiany ivelany. Satrinay tsy aleto tsonareo mandra-piferin'i Jesosy eny amin'ny rahony. Ohatrany ambany kely le aleloha pasteur Bongo. Ohatra misy tsy milamina le eto amboripotsy eto. Ka miangavy antsika rehetra mba hitsanga aloha misy zatra tokony ho alamina ao anatin'ny fo ao miangavy anareo mba hitsangana tompoko. Eno kely araky ny toriteny teo dia tena za aloha dia tena voatsindrona mihitsy. Aleluia. Zay tsara toetra no tsara asa, teo tsara asa venao ko tsara toetra. Amena sa tsy amena? Ka tsy tately tapo-drano ane no entina eto.
ary ianao koa dia tokony anao asa toy izany. Tompo dia nitondra antsika eto amin'ity toerana ity halleluia, malalaka ny fonay, teneny eo akaikinao malalaka ny foko hoe. Ka somary mialatsiny, somary anakorotana ny elingelinanao aho nareo eto Amboripotsy nareo avy any ivelany dia malala hoe ity avy eto Amboripotsy, ny Amboripotsy mety ity avy any ivelany dia mba miangavy kely aho mba manatona olona rona telo ianao dia mba teneny izy hoe maniry anao ny fakahita aminao any an-danitra hoe rahatry say. Latsika rehetra mba jereo kely any rindrina any somary misavosavoritaka kely ohatra le any anala kely reny tsika, maniry ahitanao rahatry zay hoe any an-danitra mihitsy hoe tia hitanao any an-danitra hoe mialao amin'ny toeranao dia mba manatona dia mahazo toeranao rehefa avy eo rehefa tena afa-po mihitsy ianao alao mihitsy mifonao dia ataontsika le hira faraka amby 100 eo ampitsanganana maneho fitiavana ary ko fahatsarampana. Aza manozona olona mihitsy ianao e. Ianareo eto Amboripotsy mba mahaiza mandrivotra olona. Tsy maintsy mifankaty isika. Oka tsy tia mitena amilay, amin'ny asa, amin'ny maro. Miasa fa marono mila ny fanambina. Mazava ursy malahelo ianao, maneho fitiavana ianao aty fahatsarampana, maneho aravona sy tarefaliko, okompanambinina manao amin'ny androny mandombona desy fahasambarana. Oka kely aloha, eny kely mana le tenin'ny frera teo dedembeny mbola mpiatsara velatsia teneny leo akaikiny aza miatsara velatsia hoe salarisara ino aza miatsara ina le fiatsaram-belatsia tsy mifanaraka am'le hira eo am'le andininy faharoa maneho fitiavana ianao ary kio fahatsaram-pana maneho aravoravona tare falifaly tare ina hoe tena nazo antoka veny hoe naneho tare falifaly teo am'leo akaikinao ka eo amin'isany andiny dia mba maneho tare falifaly moa hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankireto tena mialatsy indrindra aminareo amin'ny rahalahy fa zatra loatra n'izy ireo moa aho amin'ny hariva manana anjara nareo. Alleluia. Mba maneho tare falifaly eo amin'isany andiny dia mba mitsikianao maneho tare falifaly. Alleluia. Alleluia. Andiny faharoa lasitsika ampity afatanana faly miaraka amin'ny Jesosy eto izy filmino azany eo amin'izay ty dia eo Andriamanitra ary isika eo aminy raha tiantsika sitona amin'ny fanateny mandehany ao fitiavana zay rehetra tian'Andriamanitra tsy maintsy tiany rahalanto. Nifty ireo manodidina anao analasy ireo amin'inona jereo leo akaikinao leo akaikinao jereo Daisy! Hallelujah! Isy fahasambarana, isy fiadanana. Tena satsara isika. Manao mitondra
Fanantenana ho an'ny reraka toano ahery irekifinao ny atikiainana de atomboy am'le akaikinao ampaherezy mihitsy io rahalahy io misy manao toto-damosinao a de ampiotsereo ireo tsotraka ety an-dalana mba fontseo an-trany ireo zay mavesa-tetana tavandrala mandranitra ny tavandrala sijereo ireo tsotraka ety an-dalana se tena tsara ao anatinao e de izy fahasambarana ety eo te izy fahasambarana de izy fahasambarana ety de izy ne de izy na tsara hoe de izy fahasambarana avy eo anatinao izy antianana fahasambarana farany de izy fahasambarana ety aiza le tanatsika reto halleluja nakalenao mba azo toerana halleluja tsy mianatra manao toriteny fohy kely a zany manomboka izao efa malaza ratsy am'ty manao toriteny lava be ty a hatraminatongavan'izy mirahalahy teto zay a de tena ozy Andriamanitro tena fa matoka hoe ny tompo a hiaso anatinao ary dia hainy tompo ny zavatra rehetra e saromany tompo amin'ny tanany ianao dia tsy hitanao mba ny ora ny fandalovan'ny fotoana amena sa tsy amena na izany na tsy zany a dia mainy zavatra rehetra ho ipaoly ao amin'ilay mampahery a nanokana ray volantsika ny amin'ny vavaka ray volan'ny vavaka dia natao indrindra zany amerenana antsika ho amin'ny vavaka mpahirezana anao mba ahery vavaka androna hevitra anao ny amin'ny tokony ataonao mba ahay vavaka ianao ahery vavaka ianao nampafantarina antsika ny herin'ny vavaka ny zava-bitan'ny vavaka manasitrana halleloja nampianarina antsika ireo zavatra zay tsy misaraka amin'ny vavaka sy fakatoavana vavaka sy fanamasina tena ary amin'ity androany ity dia iresakitsika mamarana azy a vavaka sy toepo halleloja zay tondranatsika ho amin'ny fahamatorana hitondranantsika ho amin'ny ahavo ambonimbony kokoa eo amin'ny ara-panahy amena sa tsy amena ovakitsika ny ten'Andriamanitra salamo fa 8 andininy fa 4 Jakoba 4:4 salamo fa 8 andininy fa 4 salamo fa 8 andininy fa 4 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa namaly araky ny famarinako Jehova araky ny fahadiovan'ny tanako teo imasony ny olona tsara nisehonao fa tsara ny tena olo marina nisehonao fa marina ny madio nisehonao fa madio ary ny mpolakolaka kosa nisehonao fa lalitsaina manatonan'Andriamanitra dia anampona anareo izy diovy ny tananareo ry porosaina ataovy madio ny fonareo diovy ny tananareo mpanoto ataovy madio ny fonareo ry porosaina mianatra makasika ny vavaka isika tao anatin'izay ray volana izay a ny
ny vavaka no anatonantsika an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Vavaka no ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra. Mosesy dia nifampiresaka mifanatitava amin'Andriamanitra toy ny resaka amin'ny sakaizany. Ny vavaka no ahafahantsika manatona an'Andriamanitra. Aleluia. Eo amin'izay fanatonantsika azy izay, eo amin'izay fifampiresantsika amin'izay dia anisany tena zava-dehibe sy zavatra horesana antsika amin'ity maraina ity vavaka sy toe-po. Inona tsara hoe? Teneno amin'ileo akaikinao vavaka sy toe-po. Dia amin'ileo ankavianao koa. Dia ilay aorinanao io mitsikitsiky io, tsy haiko hoe inona. Mino fa tsy mifosafosanao izy io. Aza miresaka amin'olona tsy mitsikitsiky zany. Le mototra reny aza miresaka amin'ireny ianao. Mitsikitsiky ihany. Vavaka sy toe-po. Aleluia. Ny toe-ponao no mamaritra izay tokony ho raisinao rehetra avy amin'ny tompo. Namaly araka ny fahadiovantanako, araky ny fahamarinako, araky ny itsiny foko Jehova hoy Davida. Aleluia. Izany dia maneho amintsika fa ny toe-ponao no mamaritra izay tokony ho raisinao avy amin'ny tompo, fa tsy ny teny fikasana. Na izay tian'Andriamanitra atao anao, na izay tiany olona ho azonao. Mety misy mitsodrano anao, ny mpanompon'Andriamanitra izay dia mitsodrano anao, mety afaka mitanisa teny fikasana be dehibe ianao, mety manana faniriana ianao, marina ny ten'Andriamanitra dia anefa faniriana izay matahotra azy, fa azadiny tsindrio ilay hoe izay matahotra azy. Koa tsy ny fanirianao, tsy ny faniriany hafany aminao, tsy ny faniriany Jesosy ny aminao, tsy ny teny fikasany, fa ny toe-ponao no mamaritra izay tokony ho raisinao avy amin'ny tompo. Ohatra, amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:20 isika dia mahita ny tantarany Simona. Hoy Petera taminy, aoko very mba mitenanao sy ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Eto dia misy fanomezan'Andriamanitra izay nomeny, nozaray, no andraminy izay voavita batisa rehetra. Teny fanahy masina izany. Fa tsy manana anjara raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anaten'Andriamanitra. Ko mibeba amin'izao aratsianao zao ka mangata amin'ny tompo, andrao mba havelany izay noheveriny fonao. Hitako i Petera fa mbola mitoetra amin'ny fekeloka sy fangidiana fero ianao. Tsy ndio le hoe tsy manana anjara, tsy manana anjara. Misy hirantsika manao hoe misy anjara ho anao eo amin'ny hazo fijaliana. Mario ny tenin' Jesosy tamin'ny Petera, tsy manana anjara amiko ianao raha tsy manaiky sasako. Fahadiovan'ny fo, fahadiovan'ny tanana, mila diovina. Olona zay Petera, Jakobeta, diovy ny tananareo, diovy ny fonareo. Ny fahadiovan'ny fo na ny toe-po no mamaritra izay ho anjara ho azonao avy amin'ny Jesosy. Haleluia. Koa raha mivavaka tsika, amampivavaka atsika, dia tena manana anjara toerana eo amin'ny vavaka, eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, ny toe-ponao. Haleluia. Haleluia. Amin'ny foninoana Andriamanitra mitoetra am-ponao. Haleluia. Andriamanitra miteny am-ponao fa tsy ao an-tsainao. Andriamanitra mijery ny fonao. Koa aza atao ambanin-javatra ny toe-po.
halleloia. Tsy manana anjara amin'izany ianao hoy petera tamin'ny simona, fa simona na dia fanino an' jesosy azy ka natao batisa dia tsy nahazo izay azony maro dia nibatisa amin'ny fanahy masina satria tsy nahitsy fo. Nanana fisainana mihitsy angamba ny simona eto, fiheverana hafa mihitsy toy ny hoe azo atao varotra ny fanomezan'Andriamanitra. Vidiana ohatra dia amidy akana tombona hitadiavana laza sy dera. Mijery tsara, raha mijery tsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy eo amin'ny 9:1 dia mario kely ange ny fiainany teo aloha. Andininy toko ny asan'ny apôstôly toko 9:1 eo amin'ny 9:1. Misy lehilahy anankiray nankeo raha teo an-tanàna atao hoe Simona, izay nanana ody ka natalanjona ny olona tany Samaria. Maninona tsara hoe naninona? Natalanjona ny olona, sady nandoka tena, nanao azo zavatra ary ny aino azy ny olona rehetra. Nanina hoe ny olona rehetra? Na kely na lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe, ary ny aino azy ny olona, sady efa ela ny talanjona tamin'ny odiny. Ary efa nino any Filipo nitory teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa nalana vavy. Ary Simona koa mba nino, ary rehefa natao batisa dia nanaraka ny Filipo ary talanjona izy. Nanina tsara izy? Talanjona tamin'ny Simona ny vahoaka no ny odiny, ary notondroan'ny olona fa izy mihitsy no hery lehibe tamin'izany. Fa na dia gaga tamin'ny azan'ny olona, talanjona taminy, dia nisy zavatra izay nahagaga sy natalanjona azy, dia ny apôstôly ry Filipo. Koa tsy ny antony hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny mba ho vavolombelona, mba hatonga ny mino hijoro vavolombelona ahery no eritreretin'ny Simona, na nanosika ny Simona angetaeta andray izany fanomezana izany. Fa lehilaza sy voninahitra talanjona izy nahita any Filipo, talanjona izy nahita fa zay rehetra metrahany apôstôly tanana dia miteny amin'ny teny tsy fantatra, feno hery, zany natalanjona azy. Dia nieritreritra izy hoe zay vao tena alaza tsara amin'izay aho. Raha izany mba tahaka an'io raha izany ohatran'ireo dia alaza tahaka andreo koa. Teo aloha dia nalaza ny amin'ny fananana ody, teo aloha dia nampiaiky volana ny maro ary nasarika olona maro. Fa manomboka izao miova ny zavatra rehetra, olom-baovao aho, efa kristianina aho, sady efa tsy lamaody intsony eny ny ody gasy ny tapaka azo e. Ny mpanaraka ako ty efa to lasa nanaraka ny Filipo, lasa ny vavaka daholo. Ny vola tsy miditra firy intsony, ny lazako ty ny eny, fa ity ny zavatra hitako ity indray ny tena zava-baovao. Totra ny tera-daza ho ahy ity raha izany mba tahaka an'ireo dia tena alaza atao am-piangonana aho, mety ho tonga mpitarika ajaina tahaka ireo koa aho, tahaka an'izay nampalaza tany ivelany, dia mba alaza andray aho atao am-piangonana. Meo ahy io fahefana io, zany fihevitry ny fony, satria mbola nitoetra tamin'ny fangidina fero sy fefekeloka izy, tsy tena niova tsara,
tsy mahitsy fo teo anatren'Andriamanitra. Zany indrindra natonga ny Davida ao amin'ny Salamo faraika amin'ny 100 andiny faharoa ny teny manao hoe andeha amin'ny fahitsiny foko ao an-tranoko aho, raha oviana no tonga amiko ianao. Davida dia naniry mba tongavany Jehova ho ao aminy hitahiny tokantranony. Dia inona nataony? Andeha amin'ny fahitsiny foko aho, itsy ny teny hoe hanao alim-bavaka aho, hifadianina aho, hanandra-tanana aho, fa hoy izy andeha amin'ny fahitsiny foko. Andeha amin'ny fahitsiny foko. Halleluja! Maro teo tahiny, maro mba teo ambinina ao amin'ny tokantrano. Tsara ny vavaka. Fa Davida dia niteny, namaly aho araky ny fahitsiny foko, araky ny fahadiovan-tanako Jehova. Amalenao aneny Tompo araky ny fahitsiny fonao. Halleluja! Halleluja! Iova fo ianao androany, anitsy ny fonao ianao androany, ary androany dia ho tonga eo aminao zay irinao sy angatanao. Teraina ny Tompo. Jesosy dia miteny amin'ny Mateo 5:5, sambatra ny madio-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ahoana moa no anetenainao anomeza ny Tompo zavatra anao raha ianao aza tsy mahita ny tavany? Davida dia resy lahatra tanteraka faraky ny famarinany fahadiovan'ny tanany no namalian'Andriamanitra azy. Amin'ny olona tsara no isehoan'Andriamanitra fahatsara. Amin'ny olona tsara no anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany. Tsara Jehova, mpanao tsara izy. Halleluja! Miresaka ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny afatra tamin'ny alady maraina. Koa ny fahatsaran'Andriamanitra ataony aminao dia ny hanovany ianao olona tsara aloha. Teraina ny Tompo mino asalvenao. Tsy hoe ny tranonao no ataony tsara, tsy hoe ny fiaranao no ataony tsara, tsy hoe ny vadinao no ataony tsara, fa ianao aloha no vaino tsara. Halleluja! Amin'ny olona madio ny sehoan'Andriamanitra fa madio. Amin'ny olona marina ny sehoan'Andriamanitra fa marina. Raha marina ianao, Andriamanitra koa aneo fa mbola marina mihoatra anao izy. Raha manam-pitiavana ianao aminao koa dia anehoan'Andriamanitra fa mbola manam-pitiavana mihoatra anao izy. Raha mahay mamindra fo amin'ny olona ianao dia asehon'Andriamanitra aminao ny hareny famindrapo. Zay mamindra fonao amindrana fo, manin'Andriamanitra mamindra fo aminao. Hoy ny vavaka nampianarin'ny Tompo izay ny anarantsika teto. Mamindra fo aminay tahaka namindranay fo izay meloka taminay. Mamindra fo aminao ny Tompo satria manana toe-po, mamindra fo ianao. Ny fonao any jeren'Andriamanitra. Ny fonao jeren'Andriamanitra. Ina hoe jeren'Andriamanitra? Ny fonao. Halleluja! Ary ampiolakolaka, amin'ny olona fetsifetsy, amin'ny olona miseho marani-tsaina, ny sehoan'Andriamanitra koa marani-tsaina. Tianao irery ny fetsy, tianao irery ny marani-tsaina. Noho izany zava-dehibe ny ananantsika toe-po. Halleluja! Amin'ny olona mpiolakolaka, tsy mahitsy, manana fiheverana hafa ao anatiny, tsy madio, tsy mazava tsara ny antony manosika ao anatiny. Dia iny mihitsy Andriamanitra maneho aminy fa tena lalitsaina ary maranitra ny mason'Andriamanitra. Hafa ny fihevitry Simona. Ny apôstôly mihevitra zavatra hafa. Ireto mino ireto mila ny fanahy masina, ireto mino ireto mila ny hery, ireto mino ireto mila ny batisa ny fanahy masina, mila ny fanomezan'Andriamanitra izy ireo, mba ho ahatonga azy, mba ho ampiasain'Andriamanitra, mba hahatonga azy hatratra amin'ny farany. Fa ny fihevitry Simona hafa mihitsy. Misy otry nanosika azy ao anatiny. Laza, tery, hatra, voninahitry olombelona
antony manosika ao anaty mihitsy ny tena tia ny tompo ho fantatra ny amiko sy ny aminao. Inona le antony manosika anao? Inona le antony manosika anao? Inona le antony manosika anao? Inona ny antony angatahanao n'io zavatra io? Rehefa miolakolaka isika dia teren'Andriamanitra ny lalantsika makeo aminy. Ny toe-po ny olan'ny zanak'Israely. Ao amin'ny Isaia 7:5 ny 2 sy 7. Mifadianina zay izy nefa tsy hitanao. Nefa izao mbola tadiaviny ihany isan'andro. Mivavaka isan'andro. Nampianarintsika tete tokony azoto hivavaka. Vavaka mandrakariva tsy reraka. Dia manomboka mivavaka ianao, dia mitaraina amin'ny tompo ianao. Zanak'Israely eto dia mivavaka isan'andro, ny alalan'ny lalako ny sitrany. Ndiny fahatelonaony izay mifady izy nefa tsy hitanao, tonga hatramin'ny lenta ambonimbony kokoa, miditra aminatao hivavaka fifadikana ao fampahoritena. Nahoana izay ny mampahorintenanay nefa tsy ahoanao? Toy ny hoe misy vidiny aloha mihitsy. Indro fa miandro fifadinareo azy dia mbola tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra aminareo dia ampahorinareo. Misy vidiny aloha, mitondra fanatitra, mitondra manao sorona mihitsy. Ny toe-po dia misy lanjany kokoa eo anaten'Andriamanitra, mihoatra ny sorona rehetra. Halleluja! Tsy izay sorona hientinao, fa misy olona ne manolotra ny tena nodorany fa tsy manam-pitiavana. Tsy any amin'ilay fitiavana no antony alorany anaovany zavatra lehibe ho an'Andriamanitra, fa fitiavana dera laza. Vitany Lucifer ary nanajambany masony mihitsy ka tsy fantanitsony izany zavaboary. Andriamanitra ne nanao ahy noho ny fitadiavana dera laza voninahitra. Tena nanao ny tenany mihoatra an'Andriamanitra izy. Koa dia hono lazainy ten'Andriamanitra eto hoe koa amin'ny andro fifadinareo, amin'ny andro hivavahanareo dia mbola tianareo ihany no ataonareo. Ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorinareo. Iady hifanditra no antony mandrisika anareo. Iady hifanditra no antony mandrisika anareo. Mifamely totondry amin'ny vavaka, mifampitifitra amin'ny teny. Na mitory-teny azy. Amin'izao andro zao, mialatsiny lasa mifampitifitra amin'ny tory-teny. Hiakatra anankiray dia nga tsy hiakatra eo nga. Ataovy mafimafy raha lahy voalohany amin'ilay micro. Dia rehefa miakatra ampidino. Dia rehefa mivavaka mifampitifitra, ia tsy fanditra ny antony hivavahanareo. Misy zany. Nataon'i Jesosy ohatra, avevaly anankiray. Andriamanitso, mananjatsy anao. Halleluja. Lehibenao Andriamanitra. Sady mpanomponao. Vita batisa tamin'ny 13. Dia nitanisany voninahiny eo izy. Andriamanitra, sady nanao ty masina sy mba ohatra n'io lehilahy io. Dia anankiray io akaiky io. Tsy mba ohatra n'io aho. Inona ty mahazo anao ty? Io dia nitifitra olona eo mpivavahana eo hainao. Ianao mitifitra kolaka ianao. Andriamanitra, sady izary ary ny sisy. Hitanao misy olona mivavaka eo, ianao renina sisy eo. Tsika reto be dia beko. Ianao dia izay rery ihany. Rehefa Jesosy mamonjy dia tsy izy. Misy Jesosy mamonjy any Sovietika. Misy sa tsisy? Koa ianao rery, ianao rery. Ia tsy fanditra, vavaka ato itsika. Tsy atonga atsika ho itsika rery. Ampisongadina ny tenatsika. Isika ny tena zavatra. Vavaka atsika, hivavaka ao amin'ny firenena rehetra. Hifampitondra mambavaka. Hifampiakelika mba ho sitrana. Halleluja!
fivavaham-bao sitrana ianareo. Ny zanak'Israely dia izany, iady sy fanditra fivavahana. Ao anatin'ny fivavahana mbola misy fifamelezana ihany. Mitokana ery. Eto sisy mitokatokana zany eto. Hoe ny antony vanain'iny seza fotsifotsy iny tsy ianareo vahiny. Fa zay tonga aloha mipetraka eo. Halleluja! Dia tsy hoe asiana fiavahana. Endrika fitifirana daholo zany. Andriamanitra dia tena liana mihitsy amin'ny toe-pontsika. Halleluja! Eo amin'ny 9:7 ny olan'izy ireo, zao ny fivavahana, zao ny fifadiana akasitrako, ny amany fatorany faratsiny, ny andefa ny ampaoriana ho afaka, tsy mbelona amin'ny namanao ianao, ary nda misy sononana mitanjaka, dia ampitafianao ny tanjaka, menao hanina anao, dia misaotra an'Andriamanitra mamanana ny, inona moa ilay anarany ato, isaky ny atoandro, mafimafy inona? Inona ny anton'io? Mba tsara ilay fivavahantsika. Amena sa tsy amena? Ahoana moa misy olona tsy mihinan-kanina ohatra, misy olona neny anandroany tadiavina androany, marina ve sa tsy marina? Dia misy andeha hivavaka, rehefa andeha hivavaka ny alahady dia magnety hoe tsy hinan-kanina zany, tsy hinan-kanina zany, dia indrindra ilay olona vaovao. Dia nieritreritry zay hoe Andriamanitra be dia be reny reny, dia aleo hinan-kantina, dia tsy mody ianao amin'ny atoandro, mihinana ianao. Mario tsara reny olo reny ny sera, dia atao bebe ny sakafo. Halleluja! Dia nivavaka anao ny tompo. Halleluja! Ianao koa indraindray mitondra vary ianao, indraindray misy koa ny menamena dia mitondra vary, hitan'ny tompony hoe varinao natao bebe, satria rehefa lady anao metimety ianao, dia mba zarao ilay varinao e. Fa tsy miafinao, rehefa vita manko ty trano ty dia misy efitra ambony dia ndeha hiafinao ianao, tsy atao hifiafiananao. Aza mirimbelona amin'ny namanao ianao. Ten'Andriamanitra dia milaza fa ny fivavahana akasitrahan'Andriamanitra dia ny mamangy ny kamboty sy mitondra tena amin'ny fahoriana, maneho izany toe-po fonena. Halleluja! Fo mandoraka. Raha tianao tena ho mpivavaka renon'Andriamanitra vavaka dia fa manana fo misoka ty olona. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra inona? Dia tokony hanana ny toetrany tsika. Fitiavana. Halleluja! Izay ny olan'ny zanak'Israely. Zavatra tokana no hanoeran'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahotanao. Avetikindray. Tsy ny fahotanao no hanoeran'Andriamanitra anao. Amen sa tsy amen? Satria ny Baiboly dia miteny, avy fandatra isika, tsy avy antsoiny marina izy, mpanota Baibely. Ny mpanota, inona ny otanao? Na dia mena tahaka ny jaky aza. Mena tahaka ny jaky zany, tena miraikitra mihitsy. Tena efa vadika refesenina mihitsy. Fa avitsika, afaka mbola fandatra ao, afaka mifampiresaka, afaka ifampiresanao, afaka ifandinianao. Halleluja! Dia laza izy misy hevitra ny aminao. Halleluja! Manana toerana ato amiko ianao, fa atokana nanoerany ianao. Afinofiny. Andriamanitra manome fahasoavana bebe koa manery teny, manohitra ny mpiavona avy. Tsy mazaka fiavonavonan'Andriamanitra, tsy mazaka olona miavon'Andriamanitra. Ary be dehibe ny manana fiavonavonana, ary ny endriky ny fiavonavonana ndray tsy takatitsika. Mety ho tratran'izany io, mety ho tratran'izany ianao. Raha tokony ho sitrana teo ny eo namana, tokony nanina hoe teo? Namana boky. Nampiasain'Andriamanitra izy amonjena siriana fa boky. Ary matetika ny aretina fabokana dia noho ny entin'Andriamanitra apetrena sy maizana ny mpiavonavona. Satria rehefa boka dia ahirika.
dia ny boka dia misy lalàna mitova sady mandeha mikaritsarintsana dia miteny miaraka amin'ny mégafone le vita sono reny hoe tsy hoe menaka mahagaga menaka mahagaga menaka mahagaga fa maloto maloto dia eritrereto hoe ianao ve nandeha teny an'izay maloto hoe mialana ndray rehefa misy embouteillage a dia rehefa tsy mikisaka ny olona dia misy miteny hoe omby tonga dia mandositra ny olona fa ianao tsy zay a tsy hoe omby maloto tonga dia olona boky iny dia miataka daholo. Dia sasa moa manao avao dia eritrereto hoe ianao olona nampiasain'Andriamanitra kapiteny ianao a gradé ianao a malaza ianao a fa boka tonga dia miondry. Inona ny antony? Inona mahatonga an'izany? Ny avonavona. Ny Saoly avonavona. Koa nandeha izy nakany amin'ny Elisa. Rehefa tonga tany amin'ny Elisa dia nieritreritra miaraka amin'ilay grady be nandeha hivavaka zany izy. Dia rehefa andeha hivavaka izy dia iny no angatany mba ho sitrana. Dia nivaly ny vavaka. Rehefa nivaly ny vavaka, Andriamanitra tsy manaonao foana raha tsy mihevy miteny milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Aleloia. Misy valim-bavaka ho anao androany. Ino kely? Avy any valim-bavaka nampitondrain'Andriamanitra any Elisa mpaminany. Dia hoy Elisa tsy nipotra teo. Elisa tsy naninona hoe fa olona ny rany mpanampy sekoly ara-baiboly. Ary reny sekoly ara-baiboly reny misy azy koa reny a. Za manko efa teo dia efa fantatro. Zay zany tamin'ny sekoly ara-baiboly a manohatra an'ireny pesia latsaka fefany reny. Rehefa mitoriteny zany le pesia taloha tamin'izany zay raha zako io a. Io izy ty sekoly ara-baiboly anankiray. Za ozy izy afaka telo taona fotsiny mitovy amin'ny président koa izy 3 taona. Ohatran'izany zay sekoly ara-baiboly taloha. Mialatsindra misy sekoly ara-baiboly eto. Dia nirahana avy any ary Gehazy niarahanao iteny nampitombony. Natao nino hoe nampitombony. Tsotra ny tenin'ny Elisa hoe mandehana misy ralao marary boka dia mandehany se a dia teny izy hoe mandroa impito hoe araka ny tenin'i Jehovah. Zay a asan'izay tonga dia miaraka ohatra no costara miaraka makavatana amboamboary. Ianao andeha teny amin'ny boka ko ina ny amboamboarinao salane izy ireny ny tompon'le afatra. Ianao moa zany no iza moa ianao raha tsy madiso. Dia mamaly moa zany le anankiray satria mahity azo valim-bavaka may namana salane izy ireny ny mpaminany. Tsy niarahaba izy tsy nametraka ny tanany izy fa dia vao maika zao a itsy ny teny hoe Eli zao a mandehany ianao makany amin'ny ranon'ny Jordany. Inona tsara hoe ateo azafady? Namana neny nytenin'ny Gehazy any Jordany. Dia mandro impito ianao. Impito a impito dana amin'izay le boka bebe ny vontotrany zany matoa Elisa naniraka ny Gehazy dia tena ao ampilanin'Andriamanitra satria Gehazy a mantamanta vava. Gehazy a misy atao io mihitsy ny rahan'Andriamanitra ndany. Nary aza vao maika ny empona ny anao la tsy mba nianatra. Io mavoan'ireo paster ireo tsy mba mianatra. Tsy nianatra leadership, tsy nianatra zao, tsy nianatra zao, tsy malala fomba, tsy mahazolo. Ie mihitsy mavoanareo Jesosy mamonjy io. Dia lasa izy ny ritiny. Fa raha mba tonga dia nanaraka teo a tokony ohatran'izay tsy ampy 5 minitra akory 10 minitra farafaelany dia efa tokony sitrana. Fa lany andro ny fanditra, ny monimonina, ny menimenina, no ny galonany, no ny voninany. Satria nalefa hisitriky impito any Jordany. Tsy Andriamanitra no ela, tsy Andriamanitra no
tsy manokatra lalana ho anao, fa ny toetra anao ny miazona anao, tsy ho afaka androso makeo amin'ny anjara voateny ho anao. Erika indray mivavaka isika, ohatra aka anankiray ho tovovavy anankiray célibatera, mba maniry vady amena satsy amena de mody fanina tately mitapika rano dôly. Ino kely ty mihaino tsara ve nareo? Rehefa ampiony tompo amin'ny anjara voateny ho anao ianao, tsy nivavaka. Misy olona mivavaka ho anao any. Halleluja, halleluja, misy anjara anao any. Fa hoana ny onan'ny Rebeka teo amin'ny anjara voateny ho azy. Eny tsara ve ianao? Eny tsara ty vavaka ty mpanompo ny Abrahama ity. Raha ianao zao mivavaka hafa mitsy, Andriamanitro ampiona amin'ny anjara voateny ho ahy raha laky tena. Seigneur aloha tsy manina farafaratsiny aloha atao konty ambany. De ny rahalandray zao raha antanina mivavaka, Andriamanitro meo le siora mainteny anglisy tsy manina teny sinoa satria tena sinoako efa tena milanse zao. Fa ahoana ny vavaky ny vavaky mpanompony Abrahama hafa mihitsy. Andriamanitro, tario zao diako izao, zao anao lalako, fa io lay vehivavy, io lay lehilahy, io lay anjara voateny ho an'i Isaka. Zay vehivavy, zay olona tenenako hoe ampisotoy rano aho, eo rano aho ka manome rano aho izy de avy eo miteny hoe atsy anao ihany mena rano, fa aleo atsakako rano, omeko rano ny brikina ny apondranao rehetra. Apondra folo nety firy? Folo. Apondra folo ny apondra anankiray dia 100 litatra. Firy litatra? 100 litatra. Zay ny encyclopédie fa sao de verinao fa miresaka fotsiny ary zay. Firy bidon zany? Firy bidon zany? Firy dimy ampitomborina folo. Firy misy bidon avy ao, mba raha misy bidon 20 litre eo de asitsika sera anankiray. Izy le sera tsara tare miseho tsara tsara biaty. Ao eto verina impiry ianao, lanjao fa manao ry Abrahama, inona ty mpanompi rano ty? Zany ve ny famantarana angatahany fa izy fatateraka tokoa. Tsisy nilaza tamin'ny Rebeka, zay nantany safotona anankiray nisolo tana kitioriri de teneny raha zao no teneny olo de teneny hoe zao mangala bato. Fa tsy zany, fa tena gaga raha tena mandinika ianao fa tonga teo Rebeka. De zay tokoa, fa maninona tsy Andriamanitra ny asa tao amin'ny Rebeka, tsy nidina amin'ny fanahy masina, fa tena manana toepo manompo io hitondra ny razam-beny Jesosy Kristy io. Halleluja, la hitondra azy fitsaliana ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Fa de Rebeka hoe ohatrany tsy ampiara ianao ihany no fa leo omeko rano daholo reto apondranao reto de lasa izy niaraka tamin'ny bidon 20 litre. Nahitan'izany le mpanompo te tena mila ho latsa-dranomasy tena antoalika mihitsy. Andriamanitro, tena hitako mihitsy fa tena nanindra fototra tanana diako. Ino valim-bavaka? Halleluja, toeponao valim-bavaka, toeponao valim-bavaka, ny toeponao ny ampionanao amin'ny antsara voateny ho anao. Halleluja, ila miakatra eo amin'ny toepo araka an'Andriamanitra amin'izay ianao akaiky ny valim-bavaka amin'ny herinandro io no any voaten'Andriamanitra ionanao amin'ny antsara voateny ho anao. Amboary ny toepo, omany ny toeponao. Halleluja, zay Mateo 10 ahitan'Andriamanitra. Halleluja,
ka tsy hoe ela Andriamanitra, tsy Andriamanitra tsy manokatra lalana, fa ny toetranao miazona anao tsy afaka androso, makeo amin'ny antsaranao, makeo amin'ny fanasitrana. Ny finoana tsy misaraka amin'ny toetra. Ny olona tena mino tsara toetra, ny olona tena mino sotra tahaka ny sasa. Eny venao akaolona anankiray tsika, lehilahy jamba zay ny rantsosy anadio ny masony tany amin'ny Farihy Siloama. Farihy aiza? Rahalahy Daoda dia miteny fa Siloama dia midina totoatra tsaiko, midina somary mijidina be. Dia ianao jamba, Jesosy, ino ty ataonao e? Maninona raha baikona fotsiny ohatra Seramarta na Rahalahy Risara? Ameo rano anasany tareny, vitanao zany. Maninona n'iren'le olona efa jamba marary no ampandizinao, andeha totototo jamba lalana any amin'ny Farihy zay midingidigy. Raha ohatra ka slava kely tonga dia mifiray manao orona ry, dia ahoana ianao zany? Tsy vitan'izany. Rahalahy Risara, miala tsiny ianao zany ohatra le olona dia nanao rora Jesosy fety. Rora? Maninona tsy mandeha any amin'ny Nensoa manotra? Izy ny ndeha rola ny Nensoa mihitsy, rehefa mibaraky ny fito ino masazy ara-drazana. Dia iny rora iny ozy iny aza indray manaiky pastera rora amin'ny tompoko. Dia iny atao miaraka amin'ny fotaka, dia alaina le fotaka vita tamin'ny rora apetaka eo amin'ny maso. Zay koa le jamba dia tsy miteny ao. Ozy misy miteny ato tsy hitany, Jesosy re mihitsy miteny to reny tsara zao ary sofiny jamba maranitra be amen sa tsy amen? Tena ampatsorana atsangana ambony tanany rahalahy zay manaiky fa hororako miaraka amin'ny fotaka tao amin'ny masony. Mpanompon'Andriamanitra zao miteny aminao zao razana pastera, inona ty mahazo anareo ny fianarana taiza indray zao zany? Faneno dia lasa izy nandeha. Halleluja. Fa maninona manaiky tsy finoana fotsiny miaraka amin'ny toe-po. Halleluja. Iana amin'Andriamanitra ianao, isokatra anao ny lalana ary zay lalana tondrony tompo dia tonga eo ianao. Mora fanahy masina mitondra anao, mora fanahy masina mitarika anao, satria manana toe-po tsara ianao. Halleluja. Raha tsy miova tahaka ny zaza ianao, tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hitanao ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinana fa fifaliana, fiadanana, fahamarinanao amin'ny fanahy masina. Halleluja. Halleluja. Koa oka tsy hanao tahaka ny namana ianao, iny lalana makary amin'ny Jordana mandrimpita dia be famalina izy, be famalina mihitsy izy. Ohatrany tsy mety amiko manina moa tsy nitenenao tary am-baravaran'olona tariva izy matahotra izy mpamina miolana manao zao nitendanao fa arivo be meny misy any eto mody mihainy toroteny eto aleloele vao miala eo tena hita tsy mbola nahita pastera ohatrany io ka nahita ianao androany za ve rangano irahana andeo andeha andrimpito any tena mandreraka mihitsy tsy mety amiko angatsy mba hasoloana hafa mihitsy rehefa mamaky ten'Andriamanitra ianao dia midira ao anatiny mihitsy ianao dia oka ianao ary an'le feony dia salame ianao mihitsy tena tsy mety amiko mihitsy io nga tsy mba hasoloana ve mba mitovitovy amin'io kosa zanay ianao rehefa voaka eto am-piangonana eto eo ianao dia manao rectification ianao manao iny ianao tokony ataon'ny pastera ohatran'izao mitsangana ety ianao tokony mba ohatran'izao tokony hitondrana an'izany mety le toroteny fa eo am'le eo miditra amin'ny sirifasy de tsy sirifasy de réparation zany eto. Halleluja. Halleluja. Mila matofoy
ianao. Mila tsotra tahaka ny zaza ianao. Mila manaiky tena ianao dia hanandratra anao izy. Halleluja. Ny olona eo akaikin'Andriamanitra dia lehilahy anankiray tompon-daka fanety tena teto amin'izao tontolo izao, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nanety tena nanaika tamin'ny fahafatesana. Io anie mba tiako mba ho toetrako. Halleluja. Iza le lehilahy nampiasain'Andriamanitra teo amin'ny testamenta taloha. Malaza Mosesy resan'Andriamanitra rehefa mivavaka izy fanatava mihitsy. Lehilahy tompon-daka falemem-panahy indrindra teto ambonin'ny tany. Mba irinao ve zany? Halleluja. Halleluja. Ka aza vatibaty, aza sina marimaritra iraisana ny tenin'Andriamanitra. Aza manao marimaritra iraisana mihitsy ianao araka ny tianao. Mba tokony mba azovaina kely iny mitovitovy ihany iny araka ny fihevitra. Tsara ihany raisitsika. Mba mila mandeha amin'ny lalana masakatra iny. Ina le lalana masakatra ny ilainao? Mba ampianary lalana masakatra ny ela hoe ka tena liana andreny olona iny. Lalana masakatra ny ela. Lalana masakatra ny ela ny fantatro Jesosy. Izaho Jesosy ny lalana famarinana ary fiainana. Izy ilay nambara tany amin'ny Genesis hatany amin'ny Apokalipsy. Fantaro lalana masakatra ny ela. Iny izy dia hita fitsara no afananareo anareo. Dia mamaly Jesosy aty aoriana. Makanesa aty amika anareo miasa fatra mavy. Zany menareo fitsaharana. Io Jesosy olona ny teny. Dia toavalomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Halleluja. Ka dia hoe tokony mba hovaina kely ane rano alaitsika le rano. Dia le hoe mitsoboka tsy hoe tonga dia mitsoboka koa tsika. Zay fa le Jordana no vaina. Le Jordana ohatran'ny malotoloto mavomavo. Fa any aminay misy abana faripary. Zany tena ontsara zany. Madio zany. Ao foana mifandroka. Rahalahy risara. Iny tsara. Abana faripary zany hony eo akaiky ny trano. Maro afoana. Tsy pito. Efa faninjatony. 587. Isa taona izy mandro. Mbola boka ihany. Dia mbola hoany ihany. Satria tsika dia mieritreritra fa tsika ny fihevitsika ny tenatsika hoendry mahay be manam-pitiavana no Andriamanitra no atao hoe fiavonavonana. Manaiky an'izany ve ianao? Rehefa manao ny tenanao mahay be ianao, lalitsaina, be fitiavana. Misy olona tena mbola miseho be fitiavana mihoatra an'Andriamanitra. Misy olona dia mieritreritra katolika alohan'ny papa. Misy dia mieritreritra Jesosy monjy alohan'ny rahalahy Daoda. Halleluja. Halleluja. Asomenao avy amin'izany. Halleluja. Rehefa izay ny fihevitrao dia tatiny atao hoe fiavonavonana ianao. Farany raha makitsika amin'ny Jakoba 3:5 manatoro n'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Dia misy teny eo diovy ny tenanareo. Ataovy madio ny fonareo riporosaina. Isika dia manatona n'Andriamanitra izany amin'ny fo fa tsy amin'ny teny na endrika ivelany. Manatona n'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny fonareo, diovy ny tananareo. Isika zany izay tenen'Andriamanitra manatona. Rehefa manaton'Andriamanitra ianao tsy amin'ny fihetsika, tsy amin'ny fahaizanao baiboly, tsy amin'ny inona hoe na boky maitso, inona hoe mialatsiny zany eto boripotsy zany ohatra mahitsitsy zay foana eto. Halleluja. Amen sa tsy amen? Zay manko le miolakolaka indray mbola sahirana be ianao. Andriamanitra raha manatona azy ianao tsy amin'izany fa ianao dia mila manatona azy amin'ny fo. Amin'ny fo ny inona azona fakastana. Amen sa tsy amen? Halleluja. Fahalalana mampievy fitiavana no. Fitiavana no. Te handroso ve ianao? Te handroso ve ny fiainanao? Te handroso any an-danitra ve ianao? Te handroso ve ny fandraranao? Te hitombo amin'ny fahasoavana ve ianao? Amen sa tsy amen? Tsy ny fahalalana fa ny fitiavana. Fitiavana toe-po zany. Halleluja. Ny fiainana rehetra
zay nentin' Jesosy ho atsika. Ny fiaina rehetra zay nentin' Jesosy dia hoarin' Jesosy amin'ny divay vaovao. Ekenao ve zany? Sonika zany tiako mba hiteran'ny tompo izy. Alleloia. Tonga eto izao ianao ohatra mahare divay vaovao ianao marina ve zany sa tsy marina? Pastera Beny zao dia niteny te hiainy toroteny izy nahita tokoa iza ty zava-baovao ohatra ny fihetsika vaovao olona mitsamboamboatra ny hitanao divay vaovao avy any izy zaona mpanao batisy hitanao la mipetrapetraka mipipirina montiny trany tapon-doatra ny paladia tsy mba mihetsiketsika tsy manaraka lela mody zipo ankehitriny ireny tsy manao loko marevaka mavo ohatra ny akanjony mialatsiny izay manao akanjo mavo akanjo menamena tonga dia le manintona lavitra reny tazan-davitra fa blouson rotijotika tsotsotra malomalo tsy miogovolo tsy manala volombava ale paozin'le fitafiana salamy gilet ninoko fa le fomba fitafy ty tanany ilany ty mivoaka ny sandriny anankiray mivoaka ny fihinany tately miaraka amin'ny valala mantany aminao tately sy valala aminao hoe sanao mihinana zany vitanao mihinana zany tany toliary zay avao tonga tany dia mangazo miaraka amin'ny voanendy dia katsaka miaraka amin'ny hena asina sira ayayayaya dia ity mangazo miaraka amin'ny tsonjo fa tiaina ozena sy lany zany dia ity ny anazy valala miaraka amin'ny tately ozy ny olona misy devoly ty dia hoy Jesosy avy aviany ray ny lehilahy Jesosy io sakaiza mpanota sy ny vehivavy janga mpamorety kola be zany alleloia mafimafy le alleloia hafa ihany Jesosy rehefa anao ny fanavotana izy amonjy atsika fantatr'Andriamanitra ny olona irano anao Andriamanitra naniraka anao eto mba andre ny afatr'Andriamanitra alleloia Jesosy ny hitan'Andriamanitra fa afaka hitondra ny hareny fitiavany sy ny fahasoavany miaraka amin'ilay fombany sy ny toe-pony dia hoy Jesosy divay vaovao fa tafitohina ny fariseo tafitohina ny maro dia hoy Jesosy ohatrany lasa mihoatra loatra ty dia gaga Jesosy tonga ny sasany izy avy ny pitsoka sodina aminao ira mampalahelo tsy mitomany anareo tia indray tonga indray ny mozika mba mihetsiketsika tsy haiko na salegy ve sa rege anatin'le ritme resaka ritme io dia nareo sisy tsy mety mandihy tsy mety maninona zay tsy azo mihitsy inona mahazo anareo dia miresaka tsosiny amin'ny divay vaovao sy ny sinoditra vaovao milaza ny fiainana nentiny zany fananganany matsy fiainana tsy misy famonjena any amin'ny afo tsy misy anarana menany olona ty ambany masoala azona famonjena afa-tsy ny anaran' Jesosy ihany izy ny lala famarinana ary fiainana Jesosy ny masoandro anao Jesosy ny fanasitranao anao Jesosy ny fiainanao anao Jesosy ny fananao fiainana mandrakizay ho anao izy fa mila sinoditra vaovao fo vaovao saina vaovao halleloia sinoditra vaovao tsiny miova fo tahaka ny zaza ianao manitsy tena tahaka ny zaza ianao misy olona manana fotsotra ve tonga eto amboariny fonao halleloia aza miavinavina ianao aza miseho masina aza miseho manam-pitiavana aza miseho endry mihoatra no Jesosy ianao manana fanetretena ny olonanao fo be dia be ny tanora tena ndranay tena mampalahelo mihitsy teo amin'ny fotoana tokony nionanao tamin'ny anjara voatendro anao tara ny toe-po ianao raha tara ny amin'ny toe-po tokony hanananao ianao dia tara ny fiainanao tsisy olona ho tara ny androany
ho tonga eo amin'ny fotoanan'Andriamanitra nenao. Ko anio ny andro famonjena, anio no andro pakastana. Inona tsara hoe andro vao ho fonjena ianao, famonjena fahaterana indray. Esoriko aminareo ny fovatomeko fovavao ianareo. Fa na masina ny anofany fonao, ianao dia tokony hivavaka be dia be amin'ny toemponao. Nanana fotoana be dia be aho matoatoy izao. Dia noho ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavana, tsy fantatra hoe maninona no nanana an'izany vesatra izany. Ko vita batisa vetivety dia nanomboka nivavaka foko. Dia nanao vavaka ny ranomaso, vavaka mandritra ny taona maro. Ny foko Andriamanitra, ny foko Andriamanitra, amrony fo madio aho, amrony fo madio aho, amboary ny foko, amboary ny foko. Ary hatramin'izao dia mila amboarina hatrany ianao, mba hitovy endrika aminy, mba hanana ny fon'Andriamanitra nenao. Halleluja! Ny mampanjaka tsy ilay nangatana, atao mpanjaka tompo, satria fantatra teo amin'ny tany Israely fa mila mpanjaka. Dia ho avy koa ny fifidianana. Amen. Dia moa tsy manao amen. Rehefa tantely mitapitra rano mihitsy rehefa. Amen. Dia tsy mila angatana tompo, atao CPA hoe atao farafaratsy amba vice président. Tsy mila angatana izany. Satria malatsika mila an'izany ao aoriana kely eo. Marina sa tsy marina? Marina ve zany sa tsy marina? Ka fantatry ny olona rehetra, fantan'isy rehetra mila mpanjaka ny tanin'ny Israely. Io nefa io ny mahazo ny Saoly io. Io ny zavatra tena lasa nivadika mihitsy izy. Fa tsy nila nangatana io. Fa olona izay tena Andriamanitra nahita olona araka ny foko ao. Halleluja! Andriamanitra ny amin'ity marain'ity mba hiteny mahita nabavy tahaka ny foko, mahita tanora tahaka ny foko, mahita rahalahy tahaka ny foko. Io ny tondranao amin'ny fifidianan'Andriamanitra anao. Teraina ny tompo amin'izany. Halleluja! Ho tsara fo a tompo. Dia ho tsara fo a tompo. Halleluja! Ten'Andriamanitra milaza fahazava-poana ny fahatsarata rehefa fahatsaram-bika. Fa ny vehivavy mantany anareo ilay célibatera rehetra eo nalana vavy, iza masama nangatanana eto anateny tompo. Io koa adimeko minitra vitsy fa tena mataotra an'Andriamanitra. Iza mbola manangana aloha. Aleo tsy atsangana indray aloha fa atao silasila. Rehefa mivavaka eo anareo dia atsangana ny tananareo. Halleluja! Halleluja! Hitanao? Fa tsy le bikabika anao, tsy any mihitsy, fa toepo matahotra amintsika. Ianao zany, ianao ane zany, ianao ane zany, za zany, za tompo. Ndao an'olo tena tsika, atolotra anao ny foko Andriamanitra. Manainga antsika rehetra mba hitsangana. Ty ny tenako atolotro. Daotsika ho tsotra eo anatiny tompo. Daotsika ho tsotra. Daotsika ho feno fanetretera. Fampinao atompo. Miondrika eto anaty ianao atompo. Ny tena. May manova ianao tompo. May manova ianao. Ny natiora paotako rehetra, ny toetra nolovaiko tamin'ny Adama sy Eva. Hainao manova, hainao manova. Tiako sy tokiko, tiako sy Daotsika hitaraina anatreny tompo. Daotsika tena hitaraina eo anatreny tompo amin'ity marain'ity. Mba ho ampitompon'Andriamanitra amin'ny fahasoavany ane. Ny fahaizantsika manaty tena.
Ananantsika fotsotra toy ny zaza. Aleluia. Ampio izay Jesosy. Votseo izay ho afaka mifanemenay. Tananao andao hivavaka itsika, andao hitarainao anatreny tompo, andao hiteny hoe vonjeo a tompo, ampio ao afaka mifalemeko, akitaraina iena, andao hivavaka itsika, ampio ao tompo, ampitomboiny fahaizako manety tena, ampitomboiny fahaizako mamela, ampitomboiny fahaizako miantra, ampitomboiny fahaizako tompo mitiny aho. Dahil mabakasika, banana ny fahatsaràn'Andriamanitra ne, anana ny tompon'Andriamanitra ne izaho sy anao. Dia ho ataony tompo fantsipitahina ianao. Ianao mihitsy nataony tompo fantsipitahina. Tsy hoe hitanao izy, fa mbola manana zavatra tsara mihoatra noho izany izy. Anovanao tonga fantsipitahina mihitsy. Aleluia, aleluia. Amboariny foko, amboariny foko, amboariny foko. Mifoneto anatrenao atompo. Mbola misy avonavony izay, mbola misy fisaosaony izay, mbola misy freriany izay. Tsy hainainy manety tena. Raha eo mitalao aminao aho. Vonjeo ny olonao. Vonjeo ny olonao tompo. Amty androany ity ny andro mpamonjenao. Amty androany ity ny andro mpamonjenao. Amty androany ity ny andro mpamonjenao. Ianao hamonjy anay hanovanay. Mba hidiranay eo amin'ny fakasitranao. Mba hitanay fitira i masonao tompo. Andriamanitra.